be ny olona tena tapa-pitsiana zany tonga ambony dia ambony ka mino angamba an'izay fa mitratrana ihany le objectif hoe 3000 personnes zany eo moins mba anaovana dépistage rehetrarehetra zany moa atao dia nohony hoe fidiran'ny resaka diabeta ihany ary fantatra fa ny diabeta tena zavatra mandoza antsika voalohany rehefa Madagasikara dia mahatonga ny fanapahana tongotra sy ny fanapahana tanana fahatsambana rehefa tena compliqué le izy ka ny androany moa zany fiarahana miasa miaraka amin'ny Amadia ny Amadia fantatra ao dia association miady amin'ny resaka diabeta ka le fitiliana androany zany sy positif tonga dia raisin'ny Amadia an-tanana zany manao rendez-vous any aminazy namany dia raisiny resaka ny fanaovany suivi amin'ny lalika positif fa tsy sarotra be aminay zany hoe zay positif dia avela mandevona etansoa fa tsy maintsy raisin'ny Amadia an-tanana androany moa zany famaranana ny volana natokana ho an'ny diabeta isataona manko ny mois de novembre ny volana natokana ho an'ny fidiana diabeta ka tamin'ny 14 novembre teo zany ny journée officielle herizao tontolo zao mikasika ny diabeta fa le journée officielle zany teto Madagasikara natao tany morontsiraka dia ny androany zany natao manokana ho an'ny eto Antananarivo sy ny région ny Analamanga dia izay nanaovantsika anazy androany zao hoe manomboka maraina zao mandrapatonganarivo fa isataona misy foana ny fitiliana faobe ohatran'izao atao ny pharmacie fa miaraka amin'ny association Amadia ny fatao aloha zany isataona ny fitiliana zany raha ny tena jerena dia tapitra manomboka amin'ny folo amin'ny raha eo fa ny androany zany tena ny zana mafy dia mafy mihitsy hoe atao zany le fitiliana hatramin'ny hariva zany ka na dia amin'ny fito hariva ary zay ka ohatra ka vola betsaka ny olona milahatra hoe andehanao ny fitiliana dia vola toizany foana le temps le diabeta zany araka ny taremarika ny rosin'ny Amadia dia Madagasikara moa tafiditra amin'ny tany mahantra eran'izao tontolo zao dia ny tany diabeta amin'le tany mahantra zany le mitombo izay koa zany tena hoe antony tonga ny Amadia ny antony tonga ny pharmacie koa hoe le fiadiran'ny diabeta ke tsy vitan'ny olona ray ihany fa tsy maintsy ary salana amin'ny darmonantoka rehetrarehetra hatramin'ny commune urbaine ny Amadia izay zany tena hoe ampitomboinay an'le resaka le fitiliana satria mibetsaka koa zany tena voa diabeta nefa tsy fantany hoe voa diabeta tsy Antananarivo ihany fataonay fa nany amin'ny faritra kosa fanao dépistage miaraka amin'ny Amadia tamin'ny 14 novembre teo moa zany tany amin'ny Feneribe ny délégation anay tsy combattant fa ny matériel sy ny consommable zany ampiasaina izay daholo ny tondran'izay zany nan'ny Amadia ahafahany nanatokosa tsara ny fitiliana faobolana orinasa pharmacie moa zay représentenay mianada eto dia orinasa mivarotra fitaovam-pahasalamana sy consommable médicaux ka zay zany miasa amin'ny sihatra resaka fahasalamana sarotra aminay zany dia ekipe masy fotsiny ny resaka fahasalaman'ny vahoaka sy ny manodidina ka anatin'izay zany ny glucomètre isan'ny fitaovana ilaina zany amin'ny fiadinan'ny diabeta fitaovana zay amidinay eo amin'ny pharmacie vahoaka ka ny fiarah-miasanay miaraka amin'ny pharmacie amin'ny Amadia zany dia hoe ahafanay zany manao fitiliana maimaimpoana faobe ahafantaran'ny olona tsara zany ny vahoaka eto an-tanà sy région Analamanga hoe misy diabeta dia voana satria manko resaka fitiliana diabeta fotsiny raha manantona anaovana tsika minimum angamba mipayany olona tsara eo amin'ny 10,000 ariary arakarak'le laboratoire afaka miakatra 10,000 ariary izy afaka miakatra 15,000 ariary ka ny andraikitray zany pharmacie fa zay orinasa ao anatin'ny sihatra ny fahasalamana zay hoe mitondra fitaovana sy
mitondra fitaovana zany maimaimpony miaraka amin'ny amady anaovana izay fitiliana faobe zay zany a ho an'ny voaka ny tanana sy ny manodidina. Le vidin'le glycomètre moa dia arakarakan'le marika foana ilay izy tonga hatrany amin'ny 5,000 sy rahahetsy ohatran'izay ka raha ikena an'izay taramarika zay a ny ankamaroan'ny vahoaka malagasy mafy drano izay dia tsy voatery zany izy tsy maintsy hoe mividy an'iny dia izay ny anaovana ny fihetsiketsehana hoe faobe fitiliana faobe ohatra mamaimpoana ahafantarana tsara hoe misy siramamy ny anatin'ny vatany ratsy. Au parrainage maternelle de l'Antananarivo, c'est à la route et sur la pédagogie, nous faisons un ici. Et il y a des dépistages, ça, c'est fou, on y Antananarivo, parce que c'est à des provinces, maintenant, au minimum, une GMT, ça tourne à